fangatahana déchéance zany zay natao noho ny fandikanany andiny faharoa amby fitopolo ao anatin'ny lalam-panorenana de ny pitsopitso ny araky ny lalàna zany zay nentin'ny vondrona antoko MAPAR nanoanana an'izay fangatahana zay teo anivon'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana ezatsika hitondrana fanazavana satria ny fantaniana tiatsika apetraka zany zao de hoe inona ary zany zao ny position na ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana na ny HCC manoloana ity requête na déchéance ity raha ny lafin'ny lalàna aloha de sarotra ihany ny adevitra zany hoe mitombona zany raha ohatra tsy mijery zavatra hafa koatra ny lalam-panorenana fotsiny tsika de mitombona izay fangatana déchéance izay ao anatin'ny article 72 ny constitution de tsy misy adevitra koatra ny mazava tahaka ny tafika andrefa tanàna de ny hoe durant son mandat le député ne peut sous peine de déchéance changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire mandritry ny fepitopiasany ny solombavam-bahoaka anankiray de tsy afaka mivadika mihitsy vondrona politika hafa akoatra ny nahalany azy raha tsy te ho voaroaka sous peine de déchéance andiny faharoa amby fitopolo raha tsy resaka hafa tsy zay fotsiny azitsika fa aveo le izy no amafisy ny règlement intérieur ny ny anteminera-pirenena no amafisy ny loi 2011-012 mikasika ny antoko politika ary no amafisina ihany koa ny loi 2012-016 mikasika ny fifidianana voalohany solombavam-bahoaka amin'ny repoblika faefatra zany hoe efa andin-dalàna maro zany lalam-panorenana loi 2012-016 araky nambarako nareo teo relative aux premières élections législatives de la 4e république loi organique 2014-034 relative au fonctionnement de l'Assemblée nationale mikasika ny fomba fiasany anteminera-pirenena article 25 de la loi 2011-012 kasika ny antoko politique ary ny règlement intérieur ny anteminera-pirenena fehezan-dalàna anankidimy tsy adala ny mpahay-lalàna tsy adala ny mpanoratra ny lalàna io fa matoa napetraka misy karazana fefy na balizy maro be ohatran'izay mba andrarana n'le hoe fivadibadiana palitao mba hiarovana le atao hoe mandat impératif misy antony zay karaha izay fotsiny aza ny raisiny fitsarana avy mbola lalam-panorenana ho somary gaga ihany tsika raha anao tsingolo batita na anao gymnastika hafahafa ny HCC ka andeha ahita argumentation juridique hafa na sadasada ho foronina any hoe andinin'ny fahafiry amin'ny lalàna zao inona indray hifanipaka amin'ireo andinin-dalàna maro be ny tanysaintsika ireo tsy mba ray raha ohatra manko hoe lalam-panorenana rery de samy sitomina ohatra andreny andininy faefatra amin'ny dimapolo reny de sitomina makaty sitomina makaroa arakarak'izay tiatiavana azy fa ity tena andin-dalàna maro mihitsiny zany hoe tena nataony mpahay lalàna ny législateur ohatsika miteny vahiny en peu temps mihitsiny zany na mafy de mafy zany ny fiarovana mba hialana amin'izay mandat impératif izay mba hiarovana n'izay mandat impératif izay hialana amin'ny fivadibadiana palitao ataon'ny solombavam-bahoaka ny olom-boafidy sahirana ny HCC raha mbola hita fomba indray hialana amin'izay voalazany lalàna maro be zay de nefa ndray koa raha ohatra ka ampandany an'le déchéance de ho sahirana amin'le fitondram-panjakana satria zay le tsiny zao mipotra le izy zay le tsiny le hoe nisy ololelaka loatra tamin'ny fitondram-panjakana zay le tsiny le hoe nanaraka n'le feo an'ny la voix de son maître ozytsika nanaraka n'izay baiko nomen'ny lehibe zay tsy lehibe akory za raha tokony izy satria tsy tokony hoe manana supérieur hiérarchique antsony anie tsy tokony hoe manana lehibe intsony nge zany HCC zany fa izy ny rafim-pitsarana faratapony izy ny miaro ny lalam-panorenana ihany ny lehibe ny patron ozytsika miteny azy fa nohony nisy olelaka loatra ary tsy nanao afa-tsy la voix de son maître fa efa nivarotra ny feo any fieritreretana le fitsarana avy mbola lalam-panorenana ka de nanaraka be fahatany zay nitadiaviny fitondram-panjakana hatrany de zao sahirana tsy anaraka sahirana amin'le fitondram-panjakana anaraka zany hoe tsy anaraka zany hi prononcer an'le déchéance
sahirana am'le fitondram-panjakana tsy prononcer an'le déchéance de le mba kely le tsy haiko moa mbola mba misy fa le crédibilité any kely farany mbola tavela no potehana zany satria reto araka ny teneniko teo fa argument beton mihitsy no napetraky ny lalàna fiarovana fefy rindrina mafy de mafy mihitsy ny nataon'ny lalàna isan-karazany de io zany zay rehetrarehetra zay zany no dikainy le fitsarana avy lalam-pandrenana raha vao miprononcer an'io raha vao tsy miprononcer an'io déchéance an'isy olombavambahoaka io izy de ho sahirana zany le HCC io le famagafakana de tsika entina am'izao maraina izao mba hanazavako tsara ho azotsika rehetrarehetra fa ezahako mora arak'izay tratra mikasika an'le hoe ho atao sa tsy ho atao le déchéance na le fanonganana an'ireo solombavambahoaka MAPAR izay nivadika groupe parlementaire hafa nanangana moa hoe MAPAR 2 MAPAR 3 sy ny sisa ao anatin'izay anteminera-pirenena izay hoazavaintsika atao anatin'ity famakafakana izay hoentiko ity reto aloha ny base juridika zany na ny fototra araky ny lalàna ny aingana ilazana hoe tokony ho atao ny fitsarana avy malalam-panorenana izay déchéance izay fa ny fantanina napetratsika ary mbola ho apetratsika de hoe inona zao no fanapahan-kevitra ho raisy ny fitsarana avy malalam-pandrenana androso mahatareny be iemotra mahataray be ka io ary le nilazaiko ny tarika rosy zay ka io ary le nilazaiko anao efa nilazaina tsinony ny avy eo anivon'ny HCC hoe aleo re mba mitsara araky ny lalàna ary tsy misy afa-tsy ny lalàna irery ihany ny constitution zay no andraiky ambona an'le constitution de aleo re tsy mitsara afa-tsy am'izay lalàna izay zay no nambara tamin'ny HCC fa tsy nieno an'izay nitenenina izy fa nanompo an'le fanjakana nefa tena raha ny fisarahana ndraikitra zany na ny séparation de pouvoir zany de tsy tokony hanompony le HCC mihitsy an'le fitondram-panjakana mpanatanteraka fa nanompo loatra n'le régime era-jonary mampianina le HCC any ka coincé am'izao fotoana izao rehefa tena tokony tranché araky ny lalàna ary my base juridika hoy de tsy mamela ny HCC andray fanapahan-kevitra hafa akoatra ny déchéance raha tena entiny feo amin'ny fieritreretana izy ka hoe ny lalàna ary lalàna irery ihany mibaiko azy zao sahirana anapa-kevitra hanao an'le déchéance hiady amin'ny fanjakana nefa anapa-kevitra tsy hanao an'le déchéance le lalam-panorenana mihitsy zany nitsahan'le HCC mihitsy zany andeha ampiseho fa hanitsaka an'le lalam-panorenana ary le HCC mihitsy zany ndeha ampiseho amin'ny vahoaka fa manitsakitsaka ny vahoaka ihany koa amin'izay lalam-panorenana izay any hoe sarotra zany le position ny HCC fa raha ny lojika de ny lalàna ary ny lalàna ihany zay no aingana reto ny base juridique manery ny HCC raha ny tokony ho izy raha ny lojika fotsiny tsy maintsy prononcer an'izay déchéance izay na ny fanonganana an'ireo solombavambahoaka ny vadika palitao ireo zay andiny ny faharoa amin'ny fitopolo ao anatin'ny lalam-panorenana zao ny vakiny io andininy polo zao ny vakiny durant son mandat le député ne peut sous peine de déchéance changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui auquel il s'est fait élire alinéa voalohany ao anatin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana io mandritra ny fepitoam-piasany ny solombavambahoaka anankiray de tsy mahazo mivadika vondrona politika ka miditra vondrona politika vaovao akoatran'izay nahalany azy raha tsy teo iongany sous peine de déchéance zay ny andininy faharoa amin'ny fitopolo manarak'izay ihany koa mbola mitoy ihany article alinéa 4 ao anatin'izay article 72 zay la déchéance d'un député peut également être prononcée par la HCC s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire ny déchéance na ny fanonganana ny solombavambahoaka anankiray ho ny andininy ny andalana faefatra ao amin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo lalam-panorenana de ambara ny fitsarana avy lalam-panorenana ihany koa rehefa mivoana na miala amin'ny zotra-pamaritana ligne de conduite zotra ifampifehezany ny vondrona parlementaire misy azy ny solombavambahoaka anankiray de toizany base juridique anankiray na fototra araky ny lalàna anankiray ihany koa de ny andininy faharoa amby roapolo alinéa faharoa ao anatin'ny loi 2012-016 du 1er août
2012 relative aux premières élections de la premières élections législatives de la 4e République. Andiny fa roa amby roapolo araky nefa nambarako teo mamaritra ihany koa fa nisy olombavambahoaka de tsy mahazo mivadika vondrona antoko hafa akoatra izay nahalany azy. Tohizako ihany article 6 alinéa 5 de l'ordonnance 2014-01 modifiée par la loi organique 2014-034 du 18 avril 2014 relative au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Zany hoe andiny fahenina andalana fahadimy ao anatiny diditsy volana 4 aotra ray novainy lalàna fehizoro 2014-034 tamin'ny 20 avril 4 relative au fonctionnement de l'Assemblée nationale mamaritra ny fomba fiasan'ny antemieram-pirenena nampiny article 25 de la loi 2011-012 sur les partis politiques andiny fadimy amby roapolo ny lalàna 2 aotra 12 sur les partis politiques mifeny antoko politique ary ny farany de ny andiny fasivy amby roapolo alinéa farany amin'ny arrêté 67-AN par P portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tia metraka fantanina ako zany. Zay lalàna izay ve na ny fitsipika anaty mifeny antemieram-pirenena na io lalàna tsotra io na ny loi organique lalàna fehizoro na ny diditsy volana ordonnance na ihany koa lalàna mikasika an'le fifidianana sy olombavambahoaka na ny lalàna lalam-panorenana zany hoe ny andi ambaratonga na texte rehetra ambaratonga na lalàna rehetra misy eto amin'ny firenena zany samy namaritra mazava hoe tsy mahazo ny solombavambahoaka atao tsy mahazo atao ny solombavambahoaka ny mivadika amin'izay vondrona antoko politika nahalany azy zay satria iarovana le tenentsika teo hoe mandat impératif mandrapatapitra ny fehimpitom-piasany de mametraka fanontaniana raha zay lalàna rehetrarehetra ny tanysaitsika izay fotsiny tena en beton zay mafy zay mbola azo ny HCC ialana ihany ve zay de zao ny fanazavana ny entin'ny fitsarana avy mbola nentin'ny MAPAR satria 4 page manko le 5 page manko le argumentation nataony satria zao efa miaro tena mialoha zany le MAPAR satria fatatra ihany ny fanaovana tsongolo batita miakavanana ambony ambany ataon'ny HCC de fa tonga de ny devancer ny MAPAR avokoa zay argumentation juridique izay hoe sao de anao an'izao le MAPAR ka lao apetratsika tsara ny fanazavana manazava tsara izy ao amin'ny teboka fahatelo anatin'izay famelabelarana lavy zay hoe sur l'étendue de la compétence de la haute cour constitutionnelle dans le cadre de la constatation de la déchéance d'un député pour violation de l'article 72 de la constitution zany hoe ny fahefany ny fitsarana avy malalam-panorenana amin'ny tokony anaovany fitsapana zany na constatation an'izay hoe déchéance izay noho ny fandikana izay andininy faharoa amby fitopolo ny lalam-panorenana izay mazava tsara ny fanazavana nataony ty requête ity hoe ny anjara ny fitsarana avy malalam-panorenana ozy de ny manara-maso fotsiny ihany hoe tena niala atao amin'le groupe politique d'origine ny tokoa ve ilay solombavambahoaka zany hoe tena niala atao amin'le vondrona politika na alany azy tokoa ve le solombavambahoaka de mazava ny règlement intérieur ny MAPAR zay mipetraka mazava fa tsy misy MAPAR 2 sy MAPAR 3 zany ary ny mazava hoe il n'y a qu'un seul groupe parlementaire ho an'ny MAPAR eo anivony antemieram-pirenena ka ny fananganana zany MAPAR 2 MAPAR 3 io ange de efa fandrika ho andry satria moa pahay lalàna zany andre matoa marantre Jean de Dieu de mietrehitra zany hitady artifice juridique zany ialana am'le hoe mba tsy ilazanantsika hoe mivadika palitao de andao tazomina ihany le anarany hoe MAPAR fa mody asina hoe 2 3 zay nge MAPAR ihany fa zay MAPAR 2 MAPAR 3 fa ny afetsena
satria moa pahay lalàna zany de dikan'izay nge zany manaiky andro zareo hoe matoa nataony MAPAR 2 MAPAR 3 fa tsy nataony hoe bon inona ny anarany groupe parlementaire anareo manohana ny era-jonary mampianina ohatra na MHR zany manohana ny era-jonary mampianina maninona tsy nataony an'izany anarana groupe parlementaire fa voatery nitazona an'le MAPAR satria mahalala tsara andre matoa marantre de deux ary zay le tena hoe mauvaise foi anty olona ity malala izy mampahay lalàna azy fa raha vao io ny fa miala am'le MAPAR mihitsy de mivadika groupe parlementaire izay ary déchéance no sazany zay avy hatrany de mody ny tazomina le MAPAR le anarany hoe MAPAR fa nasiana 2-3 fotsiny matoa tsy namorona anarana hafa fa nitazona le MAPAR de mahalala tsara fa eloka be vava ary mampiongana ny fialana am'le vondrona parlementaire na vondrona politika izay nalany anao zao ny nataon'ny famelabelaran'ny requête nataon'ny MAPAR zany mikasika an'io resaka déchéance io ny any tokony ho jerevany ny fitsarana avy malalam-panorenana hoy izy de ny hoe tena nivadika tamin'ny antoko politika izay nalany azy tokoa ve na ny vondrona antoko politika nalany azy tokoa ve les députés zany hoe contrôle restreint hoy izy ijerena ny atao hoe nisy erreur d'appréciation asongevakiko amin'ny teny vahiny ny tena malaza azy hoe la juridiction constitutionnelle contrôle seulement si le groupe politique d'appartenance d'origine des députés transhumants n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans la constatation de la violation de l'article 72 de la Constitution. Zany hoe raha dikana tsotra de hoe nyany fahefany ny fitsarana avy lalam-pandrenana tsy mahazo miditra izy amin'ny raha anatiny vondrona parlementaire na ny vondrona politika fa ny any andraikiny zany de hoe ndao jerevantsika tokoa hoe tena mitombona ve ny appréciation na ny fandanjalanjan'le vondrona antoko atao hoe MAPAR zany ny resaka eto na lany an'le solom-bavam-boaka tena nivadika antoko politika tokoa izy io de ngamba mazava be mivaliny il est évident fa ny groupe parlementaire 2-3 MAPAR 2 sy MAPAR 3 zany de sady tsy ao anatin'ny règlement intérieur ny MAPAR no ihany koa tsy nisy hatrany am-piandohany satria tadidio fa tao anatin'ny didina voakany CES kasika ny vokatry ny fifidianana législative tamin'ny roapolo décembre taona 2013 de MAPAR irery ihany ny tao MAPAR nalany candidat an'ireo olona ireo nalany solombavam-bahoaka an'ireo olona ireo iny le hoe arrêt numéro 11-CES/AR du 6 février 2014 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2013 pour constater qu'il n'est fait mention nulle part ailleurs d'un quelconque MAPAR 2 ou MAPAR 3. Fa tsisy afa tsy MAPAR 1, MAPAR ray ihany ny ao, tsisy MAPAR 2, tsisy MAPAR 3. Fa mauvaise foi manifeste ny filazana fa hoe zay tsy nandika ny lalam-panorenana, zay mbola MAPAR ihany, nefa MAPAR 2 sy MAPAR 3. Mais non, MAPAR ray ihany ny voalaza ny ainga hatrany amin'ny voka-pifidianana, ny tota ty amin'ny règlement intérieur, ny tota ty amin'ny fipetrahany zany MAPAR izany teo anivony any tamin'ny era-pirenena. Ary zay no amafisiny izay lalàna izay no amafisiny zay fanazavana napetratsika sy nomeko anareo zay tsy afaka mihitsy satria ny MAPAR 2 sy MAPAR 3 de groupe politika natsangana tao aoriana ny fifidianana ary rehefa nitsofoka tao anatin'izay groupe politika natsangana tao aoriana ny fifidianana izay ny député lany tany am-piandohana tamin'ny anaran'ny MAPAR de efa nandika izy zany an'ilay hoe ils ont changé de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Nivadika vondrona antoko izy akoatran'le antoko izay nalany azy zay ihany ny tokony apprécier-ny fitsarana avy mbola lampanorenana fa tsy afaka andeha hiditra any amin'ny affaire anatiny ny antoko izy ka hoe mety le MAPAR 1 na MAPAR 2 na tsy afaka andeha hipetraka eo amin'ny toeran'ny bureau politika na ny andeha ataontsika hoe assemblée générale ny MAPAR mihitsy ny fitsarana avy mbola lampanorenana ka andeha andinika hoe manao ana tokoa moa zany no hoe fomba fihetsiky ny solombavam-bahoaka anankiray fa ny fomba fihetsiky ny solombavam-bahoaka anankiray na ny comportement politique ny solombavam-bahoaka anankiray mivadibadika amin'izay hoe mamadibadika palitao zay de ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika sy ny mpikambana izay sy ny antoko politika izay nanolotra n'le solombavam-bahoaka ny afaka mitsara azy
dia inona ny zavatra ataony de hoe mitombona le filazan'le vondrona ny toko ty ny front national na ny assemblée générale na ny mpikambana ao anatiny mpitarika ao anatiny mitombona ny filazany fa tena niala tamin'ny groupe politique d'origine ny tokoa le solombavambahoaka zay ihany no angatahana ho apprécier ny fitsaranavy lalam-pandrenana de fa mazava moa zay nazavaintsika zay raha tsy hoe hitady argumentation hafa izay hanehoany mauvaise foi andray ngamba zany ny fitsaranavy mbola lalam-pandrenana fa mbola mitohy le fanazavana de ny hoe l'inconstitutionnalité du changement de groupe politique en cours de mandat zany hoe ny tsy mampifanaraka amin'ny lalam-pandrenana izay fivadiana vondrona politika eny atsefatsefan'izay satria aza donoina fa vao nanomboka namivoaka n'le proclamation ny résultat na famoahana ny voka-pifidianana officialy natao tamin'ireo solombavambahoaka ireo de fa ao anatiny manomboka zany ny mandany fepitoam-piasany ka raha eny atsefatsefany satria aza donoina fa le MAPAR 2 MAPAR 3 nge efa nitsangana ny antemera-pirenena vao nisy an'io MAPAR 2 MAPAR 3 io de raha vao en cours de mandat zany zay raha vao eny atsefatsefany fepitoam-piasana zany de fa inconstitutionnel izay fivadiana groupe politika izay mazava be iny fanazavana iny ary tiany tena zava-dehibe ny solombavambahoaka mpikambana ao anatin'ny groupe parlementaire MAPAR na MAPAR 2 sy MAPAR 3 de mazava be fa niala tam'ilay engagement na fanekena izay nataony nanao zareo fanekena miezinezina engagement solennel fa hitsofoka sy ho mpikambana ao anatin'ny vondrona parlementaire MAPAR tao arinany naalany azy ary ty le annexe ty manko ny mbola tsy fantatsika ary ty tsy sahan'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny marandrant de deux reo izay tena namadika palitao efa fomba fanao any raha teo ka tsy tokony magaga fa ty taratasy ty zay ovakiko aminareo eto androany tsy sahandro sy solombavambahoaka rahery vololona Victorine rahery sovololona Victorine maroriky randrena solo volatina Pauline antrinena mamy Armand Farad Hussein Ravelson Ludovic Andrianjaka Samson Goulzar reo moa zany aloha zao nangatahana voalohany satria efa le nazavaiko anareo hoe TGV aloha zany nanao an'le fangatahana voalohany fa ny tiako tenena zany de zao ty taratasy izay ovakiko aminareo ty tsy sahandreo olona reo resahana mihitsy mody mitady artifice juridika isan-karazany izy amin'ny mauvaise foi azy fa ty trangan-javatra ray ty tsy sahany nefa de zao ny taratasy ny soniaviny engagement solennel ty lettre d'engagement individuel ty zay namperahana tamina convention d'adhésion aux modalités d'exercice du mandat impératif de député fifanarahana fanekena ny fomba fiasan'ny solombavambahoaka amin'ny alalana atao hoe mandat impératif ty zany mila hita ny fitsaranavy lalam-pandrenana ihany koa fa ny problemeko de zao zay ny mahatonga atsika hiresaka azy teny zao mba tsy hoe mody ampangingina de tsy saresahana fa zao angely retsy ny voalazany ty ao amin'ny andininy fahatelo ary ty no soniavin'ireo solombavambahoaka rehetra apetrako tsara raha tsy nanasoniany ty ny solombavambahoaka rehetra candidat solombavambahoaka rehetra nilatsaka tamin'ny anaran'ny MAPAR raha tsy nanasoniany ty de tsy afaka nilatsaka tamin'ny anarany izay MAPAR izay zao ny voalazan'le izy mazava be d'adhérer au groupe parlementaire l'engagement dispose d'adhérer au groupe parlementaire acquis à la cause de André Rajoel et être solidaire de toutes les décisions prises par le dit groupe parlementaire durant tout le mandat du député. Raha dikako amin'ny teny malagasy de hoe ny obligation na ny zavatra tsy maintsy takina amin'le solombavambahoaka ary tsy maintsy ataony no soniavy no aty taratasy ty de ny hoe miditra mivondrona parlementaire miarady amin'izay fodi-kevitra ijoroany André Rajoel izay ary maneho firaisan-kina solidaire miombona zany amin'ny fanapahan-kevitra rehetra no tapahan'le vondrona parlementaire mandritra ny fepitoam-piasany lay solombavambahoaka de zao ao ny zavatra petratsika mbola misy toyany adhérer sans réserve aux structures du regroupement politique en tant que membre actif et assidu manaiky zany ary tsy misy réserve tsy misy fisarasalana am'le fototra structure am'le rafitra le vondrona politique ka rehefa miteny ny rafitra le vondrona politique hoe misolo an Christine Razanamahasoa le coordonnateur régional national de tsy misy hoe any anay maranty any ny fantatra hoe fa mandika an'le convention d'adhésion no soniavinao ianao zay ino oa tsy resahandrareo mihitsy amin'ny mampa mauvaise foi
fa ity ny tena zava-doza ao anatiny, tsy hoe zava-doza fa ity zany tena mamatotra ary tsy azon'ireo elana. Article 3 ao anatin'le convention nosoniavin'ny zareo exclusion du regroupement politique et d'échéance du mandat de député. Vakiko aminareo amin'ny teny vahiny aloha le izy dia adikako soma tsara amin'ny teny malagasy mba ho tonga saina ary zareo député mamadika palitao reo ry madame vololona ny am'boriboritany fahaenina hoe zava-doza tsy roa matanika fa de ny soni izay nataonao mihitsy zany no renienao tsy pahanao amin'izao fotoana izao de mbola masamy jery fitaratra ve ny olona ohatran'izany. Zao ny voalaza le izy hoe l'inobservation dûment constatée des clauses de la présente convention, d'ailleurs reprise dans les termes de l'engagement du candidat à la députation au nom du regroupement politique qui l'a souscrit, constitue une faute grave, traduisant exclusion d'office du regroupement politique et enclenchement de la procédure de déchéance du député prévue par la Constitution de la 4e République, ci-dessus visée auprès de la Haute Cour constitutionnelle. À moins de démission spontanée du poste de député de Madagascar sans préjudice d'autres sanctions à prononcer par le regroupement politique MAPAR. Ny tsy fanajana ozy an'ireo zavatra nekenao fa ho soniavana ireo de avy atrano izy de faute grave fahadisoana goavana be mitarika ny fanenanao tsy ao anatin'le vondrona politika intsony mapara intsony ary mitarika ny fanaovana ny procédure de déchéance anao eny anivony fitsarana avy valalam-panorenana raha tsy hoe nga hoe mametra-pelany ianao ozy izy tsy ho solombavam-bahoaka Madagasikara intsony. Nosoniavindry madame vololona sy ireo solombavam-bahoaka namadika palitao rehetrarehetra ireo zany vakiko anareo zany fa tsy mahasamy teniny zany zareo satria efa nivarotra ny teo amin'ny feritreretany. Ary tia tena pirina les lettres d'engagement individuel ary pieno ajaina de misy mihitsy eo hoe je sous-signé de manao eo zany le solombavam-bahoaka le anaran'le candidat da aux élections de eo zany de hoe zao ny anaran'ny karapanondro ary mipetraka sy ny sisa nanasoniany zany daholo reo député mivadika rehetrarehetra de tsy menatra mirenie an'le signaturany de mbola apiny candidat aux élections législatives du 20 décembre 2013 à Madagascar présenté par le regroupement politique miaraka amin'ny président Rajoelina na MAPAR reconnaît par la présente avoir pris connaissance des clauses du règlement intérieur du regroupement. Mbola apiny azy eo portant adhésion aux modalités d'exercice du mandat impératif de député auquel j'adhère. Manaiky aozy fa fatako tsara ny voalazan'ny règlement intérieur an'ny vondrona ny tompo politika mapara izay idirako io de ny hoe tsy misy afa-tsy groupe parlementaire anankiray any anivony antenera-pirenena za de manaiky fa candidat zay le lettre d'engagement individuel azavaiko anareo za de manaiky fa tsy maintsy hanaraka sy hanajatsaka ny sandavany voalazany ty lettre d'engagement individuel ty zany teneniny te zao ny ry ambany ry zay manko le teneniko hoe tsy sahany zareo fa raha amena azy apetraka eo ambanin'ny masony eo ty eo ambanin'ny orony eo amin'izao fotoana izao ty de tsy ahita valitsony izy. Par conséquent ao anatin'le lettre d'engagement individuel io par conséquent je reconnais par la présente que l'inobservation des clauses du règlement intérieur ainsi que celle de la dite convention le vakiko anareo teo aloha teo constitue une faute grave traduisant mon exclusion d'office du regroupement politique et la déchéance de mon mandat en tant que député de Madagascar élu au titre du regroupement politique MAPAR. Manaiky aozy reconnaît par la présente za ihany na ozy de manasoni eo izy hito ambany masoko ito nge zany fa tsy hoe manofy ahy ary tsy hoe mamokona aminareo za ihany na ozy de misoratra eo zany ohatra za raha Heritsovololona Victorine titulaire de la carte d'identité nationale re tam'izao domicilié ny Ambomanarina de mes droits civiques et politiques reconnaît par la présente manaiky amin'ny alalan'ny ty taratasy de soniaviko ity ary le soni tompo de tsara ny ametrahana azy tsara voasoni tsara visé en bonne et due forme tsy azonao ialana mihitsiny zany io de manaiky aozy fa raha vao tsy manatateraka ny reto zavatra nekeko reto ako de sady manaiky any hoe sorona ao anatin'le MAPAR no manaiky any koa ny fionganako ny déchéance de mon mandat en tant que député de Madagascar. Inona ndray mbola ny HCC ndray ve no teny anitsipaka zavatra efa neken'le député mahita n'ity lettre d'engagement individuel ty fotsiny HCC amin'ny fitsarana contrat
io dia tonga amin'ilay fitenena fa volazako anareo ambenimbeny article 123 ny LPGO loi sur la théorie générale des obligations milaza mazava hoe ny fifanarahana eo amin'ny olona anankiroa dia mamatotra azy tahaka ny lalàna un contrat voalois entre les deux parties zay tsy rado zany zao ohatra hoe niova tampoka le technicien nypotsefantsefa zakay miresaka dia niova rado lasa niova toky niova toky lasa niova ny rado dia zay tsy rado zany zao manao fifanarahana eo zao tsika zao fifanarahantsika sy rado samy soniavitsika sy rado iny fifanarahana soniavitsika sy rado iny dia midika ho lalàna ny ankaran'ny HCC zany dia miteny hoe tsy nanaja an'le lalàna fotsiny le député ka rehefa tsy manaja lalàna dia ataovy ny décision fa tsy anao HCC indray miteny hoe olona kakabiaka vantsy efa midinianay dia tsy mitombina le décision satria tsy manana argument mihitsy ny HCC andavana ny décision